LGBT Elma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Inter pour un prix remisé à 240 000 arrières. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vava. Toto Sandroan tety amin'ny fitsarana tampony anosy sy ny fianianan'izy sivy mianada mpikambana vaovao mandrafitra ny seny amperinasa manomboka androany araka izany izy ireo izay anarina ny lesoko ary anatsara ny fizotra ny fividianana ho avy tsy mbola misy hatretony consultation publique mahakasika ny tetikasa téléphérique eto andrenivohitra saingy manomboka androany ny fanadadiana ara-teknika izay tanterahan'ny comité technique d'évaluation raha nambarany tale généralny ONE mbola latsaky ny ray isanjato ny tahan'ny mpitondra ny tsy mikaretina VIH sida eto Madagasikara saingy mampanahy ireo mpisehatra amin'ny ady amin'ny sida ny fitombon'ny olona amin'ny voatily mitondra ny tsy mikaretina raha ny fanazavana tsikaritra fa miatanora izy ireo ankehitriny voana retim-pivalalana ny fitopolo hatramin'ny 20 isanjaton'ny omby ao amin'ny commune Akadanandrina district Avaradrano tato anatin'ny herinandro ary 3 no maty tamin'izany hatreto tsy fantatra mazava ny andohan'ny aretina ary efa miparitaka amin'ireo commune manodidina izany eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena hampiembotra ny fanarenana ara-toekarena maneran-tany ny fisian'ny variant Omicron raha ny AIA ny organisation de coopération et de développement économique miantso amin'ny fitoniany ireo firenena samihafa kosa ny OMS manoloana ny fiparitahan'ny izany any Afrika Atsimo andinireo arahanao afaka fotoana foy voalohany volana décembre taona 2020 fotoana vaovao eto amin'ny Akol TV Manasanoara anaraka izany hatramin'ny farany heny any motsika ny vaovao dia tontolo sandroany dia tsy amin'ny fitsarana tapiny anosy ny fianianany sivy mianada hampikamana vaovaony aseny amperinasa manomboka androany araka izany izy ireo izay anarina ny lesoka ary anatsara ny mizotra ny fividianana ho avy Henri Florio Panatanteraka asaka tselava ary ampamendrena ny andraikitra totray amin'ny vomera maleotena momba ny fifidiana iasa ampalevatena tanteraka fa sy anao fizerany tanina ka ny fanazana ny lala-panorenana sy ireo didy amadalana manakely no hany ivay any amin'izany anaza mandrakariza eo ampanaterana ny andraikitra ny asa ny tokony andraikitra tsirairay ary tsy amboraka araka izany tontosa androany maraina tetsy amin'ny lapany fitsarana tampony anosy ny fianianan'ireo mpikambana vaovao miisa sivy mandrafitra ny sendi na ny vomiera maleotena misahana ny fifidianana niatrika izany teny antoerana ny filohan'ny repoblika ny Madagasikara ny mpikambana vitsivitsy ao anatin'ny gouvernemanta ary ireo manam-pahefana maro sivily sy miaramila handray ny asany avetrany izy ireo taoriny ny fianianana izay nataony androany tetsy amin'ny fitsarana tampony ity iantoka ny fifidianana izay ifandimby eto amin'ny tany sy ny firenena ireo tompikambana vaovao ireto ka isan'izany ny fanomanana ny fifidianana izay ho filoham-pirenena amin'ny taona 2024 ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny maro tsy voatanisa ezaka mitoy ny fanatsarana ny raharam-pifidianana hoy ireo mpikambana teo aloha ka anjaran'ireo tompikambana vaovao ireto indray no manatsara ny lesoko izay ifanisy ho anay izay mpikambana teo aloha zay mikarakara ny fifidianana teto amin'ny tanin'ny firenena ny teny atao zany dia tsoka ihany hoe ny raharam-pifidianana dia processus zany hoe ezaka mitoy io hatramin'izay nanatanteraka ny raharam-pifidianana teto amin'ny firenena mitoy tamin'ny izay nitanterahanay seny teo aloha
dia hoara indreo le mpikambana vaovao dia ny teny dia ny hoe mirary anjareo enina mirala commissaire mpifidianana nasionaly avita loatra izay efa nataonay tao amin'ny CENI teo aloha ho an'ny firenena. Maro ny ezaka andrasan'ny olom-pirenena amin'ireo tompokambana vaovao ny CENI ireto raha ny nambaran'izy ireo ka ilana fiezahana izany hisorohana ny mety ho fisian'ny korontana mialoha mandritra ary aorian'ny fifidianana ifandimby. Tsisy afa-tsy ny hoe miezaka dia manao ny tokony atao rehetrarehetra dia miezaka mba ho mendrika. Dia dehibe ny olona manantena zavatra aminay dia ezaka izay mba ho mendrika an'izay fanantenan'ny olona izay. Na izany na tsy izany marihako tsara fa tsy voatery ahafapon'ny olon-drehetra ny zavatra atao fa ny mahason'ny firenena no ataontsika. Dia ny mahason'ny firenena ny lalàna ihany no bakeontsika ao anatin'izay. Izay no ataontsika. Na androany izay no manao ny fienianana na rapitso na ravakapitso tsisy misy olana satria ny CENI dia nisy foana. Nisy olona foana atao ny commissaire électoraux teo aloha mbola tsy nanao passation taminay. Tsy nanao famindram-pahefana famindram-pitantanana. Ny mpiasan'ny CENI rehetrarehetra manao ny asany avokoa. Ary izay dia matoky fa mbola mandeha tsara ny raha rehetra hatramin'izao. Araka ny lalàna velona mifehy ity rantsana mpikirakira fifidianana ity, manana 3 andro hampiatsoana fivoriana ireo mpikambana rehetra ao aminy ny zokiolona indrindra amin'ny 7 mirahalahy ireto ka amin'izany no hanatanterahana ny fandaminana rehetra. 7 raha iverenana ny mpikambana mandrafitra ny CENI, iray tendren'ny filohan'ny repoblika ary mpikambana iray avy amin'ny antenimiram-pirenena, ny antenimiran-doolona, ny avy amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana, ny fitsarana tampony, ny avy amin'ny olafitry ny mpisolo vava, ny mpanao gazety ary mpikambana roa hafa avy amin'ny fiarahamonim-pirenena. Ao anatin'izay hatrany dia asa lehibe ny miandry mpikambana vaovao ny CENI ho ny filoha lefitry ny antenimiram-pirenena tamin'ity androany ity. Maro ny fanankinana nazo ny CENI teo aloha ka tokony arenina izany fanadina. Taoriany ny fahavitany ny fiadianana izay nataon'ireo mpikambana vaovao mandrafitra ny CENI ny marina teo hiroso amin'ny fananganana ny borobaharitra isivy mirahalahy ka hifidy izay filohan'ny vomiera maleo tena amin'sana ny fifidianana ity. Araka ny feo miely i Andriana Arcedo Reta Farsendam izay notendreny ny filoham-pirenena no vinavinany maro filohan'ity vomiera ity. Mila olona entitra sy mahay lalàna ny filohan'ity vomiera ity ho ny filoha lefitry ny antenimiram-pirenena. Satanisy tsirairay teo dia saika olona mpahay lalàna avokoa. Ary veriko fa zay ngamba ny voalohany indrindra hoe olona tokony mahay lalàna aloha ny tokony filohan'izany voamiera maleo tena isahana fifidianana izany. Satria dia miankina amin'ny lalàna avokoa izany ny zotra mpifidianana rehetra. Faharoa manarakaraka an'izany dia heverina hoe olona mahitsy, olona tsy mitanila. Fandraisana fanapahan-kevitra izay raisina fa olona afaka hijoro amin'ny zavatra marina sy izay vokatry ny safidy ny marina misy hivoaka eo. Ireo ngamba dia hitako hoe lehibe indrindra dia ny fijoroana sy ny fahaizana lalàna. Anisany andraindraina amin'ny mpikambana vaovao ny CENI ireto fioatrany ny filoha lefitry ny antenimiram-pirenena ny fanamafisana ny fitokisan'ny vahoaka sy ny fanentanana mba hiakara ny taha-pastony ny olom-pirenena mandray anjara amin'ny fifidianana. Ny tanjontsika nge dia hoe nisy ny fifidianana mangarahara eken'ny rehetra ary indrindraindrindra fifidianana mampilamina. Ka zany fifidianana mampilamina zany dia veriko hoe misy zavatra tsy maintsy homanina maromaro ao anatin'ilay izy. Reny tsikera rehetra eny tany aloha reny dia tokony harenina ary manam-potoana be ry zareo mpikambana vaovao reto anarina sy anitsy izay mety ho lesika ka tsy nalavorary izay ka nampisy an'ireny tsikera rehetra ireny ka everiko hoe tokony hojerena ny liste électorale, tokony ho apetraka ny ratsa-mangaika isaka ny andana tohatra samihafa hatrany fotony ary tsy tokony andrasana ely zany zavatra zany fa tokony afanganiny. Dia eo ihany koa ny fanantanana mpiray tanindrazana mba avitrika amin'ilay fifidianana satria tsy adinitsika fa raha ny fifidianana ny fandimby tatoato dia ohatra ny saika midina hatrany ny tahan'ny fandraisana anjara amin'ny mpifidy. Nanambara ihany koa ny mpikambana teo anivon'ny CENI teo aloha fa andrasana amin'ny mpikambana vaovao ihany koa ny tokony hirosona amin'ny fanatanterahana ny tolo-kevitra, fanatsarana ny lalam-pifidianana lety ny mpikambana teo aloha sy ny mpanara-maso ny fifidianana. Andrasana ao anatin'ny 3 andro araka izany ny anarana hivoaka ho an'izay ho filohan'ny vomiera maleo tena amin'sahana ny fifidianana vaovao.
lafa mavao hafa kosa indray dia mbola mijanona ho fandiniana ny fanatsarana ny asa fampaniana andrara ihany hatreto ny asan'ireo mpikambana mandrafitra ny haute cour de justice araka ny fanazavan'ny procureur général tamin'ity androany ity nandiniana izay zay tena Henri Florio. Mbola mijanona ho baraingo mipetraka ho an'ireo mpikambana ao anatin'ny fitsarana avo na ny haute cour de justice mandraka androany na hisy na tsy hisy indray ireo antota taratasy izay tokony ho tsaraina izy ireo avy eo anivon'ny antenimieram-pirenena mahakasika ireo mpitondra ambony ho nanao kolokolo sy fanodikodiana mbola mpanjakana araka ny fanazavana azo avy eo anivon'ny procureur général androany miteraka sakana amin'ny fanatanterahana ny asa izay tokony hirosona ny fitavozavozana fandraisana fanapahan-kevitra ataon'ireo solovam-bahoaka hany ka tsy misy asa azo hatao hatreto hatramin'izay nitsangana an'ity HCJ ity. Ny andrasana moa zany dia ny fandinihan'ny antenimieram-pirenena amin'ilay dossier satria miakana amin'izay fanapahan-kevitra zareo any no ahitana hoe inona indray no mety hotoy amin'ilay dossier lasa any amin'izareo any ireo. Ny asa aloha misy ihany no hoe atao fa ny dossier io arakaraka ilay fahatongavany eo no andinihana anazy. Misy ihany izay zao mivory isam-bolana dia mandinika an'izay mety fanatsarana ny fampandehana anjara ny asa izy. Eny izy araka ny izay moa voalaza ny lalàna hoe tsy maintsy miandry ny fanapahan-kevitra zareo zany hoe mahazo fanapahan-kevitra avy amin'izareo hoe azo tohizana ny raharaha dia manohy izay. Atahorana ihany koa ny hisian'ny fanenjehana ho tratran'ny matim-paikandro ho iatran'ny procureur général indrindra fa amin'ireo helika tsotra izay mahavoasiringotra tompona ndraiky mpanjakana ambony ireo. Raha ny lalàna ny fehiny fitsarana avy dia akoatran'ilay lalàna manokana mikasika ny lalàna avy fitsarana avy dia mbola ampiasaina ihany koa ny fehezan-dalàna momba ny paika code de procédure pénale zany. Dia amin'iny misy an'ilay hoe fahataperany fiampitoana ahafahana manenjika sy ny anina reny dia any mety mitiarakaraka izay ilay izy. Raha ohatra heloka tsotra izy dia 3 taona, raha heloka vehivavy 10 taona dia izay aloha satria rehefa matim-paikandro ilay izy dia efa mijanona eo zany ilay raha ohatra tratran'izay hoe matim-paikandro eo. Andrasana araka izany ny mety fivoarany fanapahan-kevitra raisin'ireo solovam-bahoaka mahakasika ny fanenjehana ireo mpitondra ambony teo aloha ho nanao kolikoly sy fanodikodiana mbola mpanjakana ireo. Isan'ny vaovao misongadany ihany koa dia tsy mbola misy hatretin'ny consultation publique mahakasika ny tetika asa teleférika eto andrenivohitra 5 manomboka androany fanadadiana ara teknika izay tanterahan'ny comité technique d'évaluation raha nambaran'ny tale général'ny ONU Abraham Randriamanana. Tahaka izao ny afatra miafina ny paritaka tao amin'ny tambazotra tserasera voarain'ny mpanao gazetiny Cool TV omaly. Voalaza mazava araka ny voasoratra anatiny fa hanatanteraka fidinana ifotony ho fankahakevitra na ny consultation publique amin'ireo faritra andalovan'ny tetikasa transport par câble ny tetikasa teleférika zotra maitso androany ONU na ny Office national de l'environnement nandritra ny fidinana nataon'ny mpanao gazetiny an-toerana androany maraina. Tazana teny avokoa ny ankamaroan'ireo mpikambana eo anivon'ny comité technique d'évaluation izay najoron'ny ONU ahitana ny solotenan'ny ministera isan-tokony sy ny avy amin'ny ONU tsy araka ny voalaza tamin'ny afatra miafina ny paritaka io ny nambaran'ny tompon'andraikitra fa notontosaina androany raha ny fanazavana fanatanterana ny fanadihadiana ara-teknika mikasika ny tetikasa nataon'ny CTE nanomboka androany fa tsy ny fankahakevitra ireo mponina voakasika ny tetikasa na ny consultation publique. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao zany dia fanadihadiana ara-teknika mikasika ny tetikasa teleférika eto Antananarivo. Tena teknika io zavatra mandeha amin'izao io fa mifankahakevitra ny olon-drehetra dia mbola isy mifankahakevitra ny olon-drehetra ary anasana ianareo mpanao gazety rehefa vonona tsara ny daty rehefa vonona tsara ny toerana fa ao anatin'ny fifanomanana an'izay zay amin'izao fotoana izao. Ampafantatra anareo ohatry ny ahoana daholo ny dingana ao arana ao anatin'ilay fanadihadiana fankahakevitry ny olona ny fotony aiza ny anaovana azy io inona ny fomba inona ny zavatra tokony homanin'ny olona ho avy eny inona ny zavatra tsara fantatry ny olona aloha ny atongavany eny mba afahany mandray anjara tokoa afahany tonga dia mahazo an'izay valim-panontaniana eritreretiny ao anatiny
Isan'ireo teboka lehibe iankinan'ny fanatanterana ny tetikasa transport par câble eto andrenivohitra ny fakakevitra ireo mponina na ny consultation publique izay ilaina fampahafantarana mialosa ny fanadihadiana ara-teknika izay mamaritra ny ahafahana miroso amin'ny fanombohana na tsy ny tetikasa. Le CTE iny mandroso fanapahan-kevitra rehefa avy eo hoe rehefa natao ny fanadihadiana rehetrarehetra, rehefa nalaina ny hevitry ny olona sy ny mponina rehetrarehetra manodidina an'ilay tetikasa dia manome avis favorable izay CTE amin'ny miroso amin'iny, na hoe mbola tsy manome avis favorable zay fa reto mbola mila valiana, reto fa karazam-panontaniana reto na reto mbola mila valiana dia mbola miroso. Dia amin'ilay resaka tety andro sy ny tariny zany tena miankina amin'ny fanadihadiana rehetrarehetra mihitsy iny, rehefa mbola matsapa ny CTE hoe mbola misy zavatra tsy voavalina ny fanontaniana ohatr'izao dia mbola miroso makany amin'ny ezaka mamaly an'iny foana mandra-pilamina tanteraka. Andrasana aorian'ny valin'ny fanadihadiana no mety ho fiantraikan'ny fanatotosana ny asa fanamboarana amin'ireo faritra voasokajy patrimoine mondial sy ny fampahafantarana ireo faritra aina ho mety hiaran'ny voka-dratsy noho ny fanatanterana ny foto-drafitrasa. Tsy mbola fantatra mazava ankilany ny mety ho ankon'ny fanatanterana ity tetikasa ity amin'ny lafiny toe-karena. Mbola ao anatin'ny fanadihadiana daholo koa zany amin'izao fotoana izao hoe hatraiza tsara ny faritra azony tetikasa iorenana ao anatin'ilay izy, hatraiza ny tena faritra voakitika amin'ny patrimoine, inona ny zavatra azo atao eo amin'ilay izy aloha dia inona ny zavatra tsy azo atao. Ny contestation aloha dia tena betsaka foana amin'ny tetikasa, misy foana ny contestation zany zavatra matetika ny olona ary miahiahany betsaka amin'ilay izy. Fa zay ny antom-pisiny rehefa manao miatrika ny fakakevim-bahoaka ohatr'ireny le fitsapahakevitra, ny fakakevitry ny public ohatr'ireny dia eo daholo ny olona afaka mamaly an'ilay fanontaniana. Efa misy étude nataon'ny mpitantana tetikasa mahakasika an'izay dia momba ny fanontaniana rehetrarehetra mahakasika amin'izay entaniko tsika satria misy modèle hoentin'ny mpitondra tetikasa ao anatin'izy io. Fa miaraka amin'ny étude rehetrarehetra manko izay zavatra izay vao afaka hoe ifampiresantsika dia amin'izay misokatra ny adi-hevitra moa ao anatin'ny fakakevitra ny rehetrarehetra iny. Araka namafisany teo anivon'ny ONAE, amin'ny herinandro avy izao no ho fantatra ny tety andro anatanterana ny fakakevitra ho an'ny mponina voakasika ity tetikasa teleferika ity eto andrenivohitra. Ity rampitso kosa ny fanadihadiana ara-teknika tanterahin'ny comité technique d'évaluation. Fa mandidina ny 703 fitarainana izay voaran'ny Biango ny taona 24 taorian'ny dingana natao 13 no nampidirina ponja vonjomaika araka ny tatitra ny zava-bita teny amin'ny antenimieran-dolona Androany Yves Richard. Manomboka manana fahasahiana amin'ny fitoroana ny trangana kolikoly indrindra ny anivon'ny sampandraram-panjakana isan-tsokajy ny malagasy tamin'ireo fitarainana mahery ny 3 voaray. 70 no nikirakiraina ary nalefa ny Bianco teny anivon'ny fitsarana vitrany. Azo lazaina ho tsara araka izany ny vokatra ho antoana 22 mahakasika ny ady amin'ny kolikoly. Atota-taratasy nikirakiraina ary nalefa tany amin'ny fitsarana dia teo amin'ny 120 teo eo ary nisan'ny olona izay noenjehana tamin'izany dia 590 eo ary enipolo sy telo tamin'ireo no nampidirina aponja vonjomaika. Tafiditra anatin'ny 5 voalohany amin'ny sehatra ahitana trangana kolikoly betsaka ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana, ny anivon'ny fitsarana, ny fanabeazana, ny polisy-pirenena ary ny sehatra ny fahasalamam-bahoaka. Azo sokajiana valy lehibe ny endrika kolikoly voarainy Bianco, analefa ny teny anivon'ny fitsarana anatin'izay. Ny fanaparana ny fahefana no voalohany indrindra hoe fanararotana fizarana asa appel de fonction. Izy io moa zany dia tena io tsy indriboulonnable izy fitenena dia mitombo sy mianaka ny fanodikodianana volam-panjakana amin'ny sehatra rehetra mihitsy io mianaka ary tsy maintsy atao vaindron-draharaha mihitsy ny anakatonana ny hirika mahakasika an'io. Ny manaraka azy io koa dia ny fanomezana tombon-dahiny io zany dia hita amin'ny tsenam-parim-panjakana. Mitovitovy amin'io ihany koa ny fomba fisehon'ny kolikoly ho antaona 122 ho ny tale jeneraly ny Bianco. Antony hompana ny ady amin'ny kolikoly anatin'ny sehatra ny fanentanana, ny fanabeazana sy ny maro hafa amin'izao fotoana izao. Androany no nanao ny tatitry ny asa vitany ho antaona 22 teny anivon'ny antenimieran-doholona ny Birao Malotina misahana ny ady amin'ny kolikoly. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia mbola latsaky ny ray isan-jato ny tamitondra ny tsimikaretina VIH sida eto Madagasikara saingy mampanahy ireo mpisehatra amin'ny ady amin'ny sida ny fitombon'ny olona voatiry
fa mitondra izy tsy mikaretina izay raha ny fanazavana tsikaritra fa miatanora izy ireo ankehitriny ny alarana efso. Nanomboka ny taona 2024 hatramin'izao, tsy mitsahatra mitombo ny olona voadily hafa mitondra ny atsimikaretina VIH/Sida raha ny antotanisa avy amin'ny Comité national de lutte contre le sida. Ny taona 2024, 723 ny olona voadily fa mitondra ny aretina manerana ny nosy. Ny taona 2024, niakatra 203 izany. Tamin'ity taona ity, raha ny antotanisa hatrany, 324 ireo olona voadily efa mitondra ny aretina. Raha ny ta hatrany, latsaky ny iray isan-jato ny tahan'ny olona tratra ny VIH/Sida eto Madagasikara. Hoe 0,28% izany tamin'ny recherche farany. Fa kosa tena hoe efa tokony ho mailitsika satria efa mitombo ihany le olona vaovao mitondra ny tsy mikaretina VIH. Ireny olona vaovao reny dia hita any amin'ny district sy any amin'ny dépistage eny. Akoatrana le niresahako hoe épidémie mivondrona concentré au niveau des populations clés les plus exposées au risque noho ny fomba fitondrantenany. Mitovitovy daholo eto Madagasikara ny toerana Diego, région Diana, région Boueny, région Ouest. Maro amin'ireo tanora no mitondra izany tsy mikaretina VIH/Sida izany. Mihamaro izy ireo no mirona amin'ny fivarotantena noho ny fahasarotan'ny fiainana raha ny fanazavana. Efa misy ny fanafody azo hoanina amin'izao ho an'ireo izay mitondra ny tsy mikaretina aka tsy mamindra amin'ny hafa intsony. Adulte ny amin'ny 35 dia misy jeune ihany koa efa manomboka misy. Fa misy daholo ny azy rehetrarehetra. Misy manomboka amin'ny 18 ans, 25 ans, misy daholo fa io miankina amin'ny fitondrantena satria misy jeune nefa ny considérénao anatin'le population clé izy manao an'le asa comportement izay mety mitasarika anazy ao anaty population ao anatin'ny fahazonany VIH. Tenenena hoe sitrana zany hoe tsy mamindra, tsy maharary. Satria misy an'le traitement ARV izay tsy manasitrana tanteraka, tsy manafoana fa mijanona ohatran'ny olona normal le olona mihinana an'iny isan'andro dia tsy mamindra intsony izy rehefa ela ny ela. Ho amafisina ny fanentanana atao amin'ny ady amin'ny tsy paritahan'ny tsy mikaretina VIH/Sida raha ny fanazavana ireo mpisehatra sy ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana. Androany hanonona kalazana ny andro iraisam-pirenena momba ny sida izay natao teo anoloana ny lapan'ny tanàna teo Analakely. Mahakasika ny sida izay atrandy any amin'ny faritra atsimo andrefana anjatony ireo manaraka fitsabonana amin'ny tsy mikaretina VIH/Sida amin'izao fotoana izao any an-toerana. Namafisina androany moa ny fanentanana amin'ny zanaga Andriatsilavo. Manodidina ny anjato ny olona ahitana ny tsy mikaretina VIH/Sida, tsaboina sy arahina maso akaiky ho an'ny faritra atsimo andrefana manokana. Ireo ny fantatra nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ady amin'ny VIH/Sida no tanterahana teto Toliara renivohitra androany. Mbola maro ireo olona mitondra ny an'ity tsy mikaretina VIH/Sida ty raha eto amin'ny faritra atsimo andrefana no tenenina satria mahatratra eo amin'ny eninjato eo ny isan'ny olona manaraka fitsabona sy je arahy maso akaiky ka amin'izay fotoana amin'izay taray maro be izay zany dia manentana hatrany ny vahoaka eto amin'ny faritra atsimo andrefana mba hisoroka hatrany satria hoy ny fitenenana hoe aleo misoroky tozay mitsabo. Miara-miasa amin'ireo ONG sy fikambanana tsy miankina maro ny fanjakana malagasy amin'ny fitsaboana sy fandraisana an-tanana azy ireo. Notohizana ihany koa ny fanentanana sy ny fampahafantarana ny mety ho voka-dratsin'izany eny anivon'ny fiarahamonina. Trep ny tenenao teo. Ireny zany efa fanafody efa misy eto amin'ny médecin référent ka ny olona tsirairay zany afaka mijery an'izay zavatra zay. Efa misy eo am-pelantanana ny ONG tsirairay ireo, efa misy fiaraha-miasa akaiky dia any zany dia ny olona efa entanina hananto an'ireny ny ONG ireny. Fantaro ny mombanao, manaova fitiliana, io ny lohahevitra avoizina nandritra ny fankalazana natao androany, arety mifindra, arety mandoza, ary fosotra iray manimba no avy ny tanora ny aretina VIH/Sida. Ankoatry ny ady atao amin'ny Covid-19, isan'ireo aretina iadiana eto Madagasikara ihany koa ny sida, i Madagasikara izay tanora avokoa ny 700 isanjato ny mponina. Tahaka mahazatra anaraka dokavatra isika meloana idirantsika ny tapany faharoa ny vaovao rehefa avy eo.
Des fêtes en famille, des moments mémorables pour tous. Tous ces préparatifs, tant de joie, de bonheur et d'espoir à partager. Surtout, la télé qui nous réunit. Passons les fêtes ensemble! Le décodeur avec 1 mois sur Access et seulement à 50 000 arrières jusqu'au 24 décembre. Et ce n'est pas tout. Profitez de 15 jours sur tout Canal Plus pour tout réabonnement. Pour plus d'informations, rendez-vous en boutique Canal Plus. 2 fois plus de data pour le même prix. Avec Telmanet One Day, maintenant tu as 300 mégas au lieu de 150 mégas avec Envoul, toujours à 1000 arrières. Alors, à ce prix-là, couvre-toi de data. Tape le dièse 111 étoile 1 dièse. VVB! Andramni Gino IC. Zay zava-pisotro manaleta eta, vita avy amin'ny dité natural. Azonao jifaina ny amin'ny varotra mahazatra anao amin'ny vidiny 2,00 monja. Manana olana amin'ny perceuse ampiasainao ve ianao? Aza mampiasa ireny perceuse kely aina sy mora simba ireny intsony. Ny vahaolana dia M-Top. M-Top dia amin'ny vidiny mirary, mafy, mateza ary tena azo antoka. Facilitez-vous la vie et soyez gagnant sur toutes les lignes avec une large gamme de produits. M-Top, faire la différence. Distribué par Rucodis Saralalan. Madagascar Entreprise Développement, sini tetkasatan mafy, manolotra anao esika ketrika skanja ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny 2, 3 ary 4 Desambre fidirana eo ampitany Gastropizza. Ho hitanao ao, torohevitra mikasika ny fidirana amin'ny sehatry ny asa, karazana asa sy sehatra samaro, ireo fahaiza-manao ilaina amin'izany. Tsy misy vidim-pidirana. Sponsor officiel, CNAPS. Sponsor, Société Générale Madagascar. Partenaire officiel, Peace Building Fund, ONG SAF FZKM, Association Mira Ein, Din Kasrinch, One Veivav. Fotoana mamiatrany izany fety miaraka amin'ny fianakaviana izany mikonokony, mikarakara, fifaliana ery, feno tsiky, feno fanantenana. Indrindra rehefa miara-mijery fahita lavitra. Ka andao ihany fety! 10,000 monja ny décodeur miaraka amin'ny Access iray volana be izao. Tolotra manan-kery hatramin'ny 24 Desambra. Tsy izay ihany, mahazo tout Canal Plus mandritra ny 10 andro be izao. Rehefa avy manao réabonnement ianao, manadona aingana eny amin'ny pajinjara Canal Plus akaiky anao. Veneto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Taraiky ny fahatongavan'ny orana miantona ny fambolem-bary amin'ny faritra maro eto an-drenivohitra. Ho any Ambohitrimanjaka manokana miembotra amam-bolany ny dingana arahina ao anatin'izay fambolem-bary izay ho amin'ity taona ity. Nanamafy kosa ny tale jeneraly Apipa fa mandeha tsy kelikely ny fahazahoan'ny faritra samihafa rano. Michel Arenardo. Eto Ambohitrimanjaka, maina tahaka izao ny tanimbary amin'izao volana Desambra izao. Raha ny tokony ho izy hoy ny mpamboly, efa fotoana tokony ahabe vokany vary izao, nefa mbola tsy manomboka akory ny fanetsana ho an'ireo tompo tanimbary maro. Zao vao miavoka etety, vao rapitso vao manomboka anety. Nefa isa-taona ohatrany ahoana? Volana tapatapaka ny Desambra zany efa be voka be daholo ny vary. Zao vao misy rano miditra zany, tamin'ny siny orana nanomboka tamin'ny sabotsy. Zay vao nisy rano miditra. Taloha miditra volana ondra, septambra efa manomboka manitsy. Zay farany oktobra faraketsa. Tamin'ity iny zany ny andro farany novambra vao niditra ny rano. Avril, mai, tamin'ny efa tamin'ny volana mai reo voasy. Dia miandry inona sisa reo? Dia miandry an'ilay izy anetsanao azy, dia raha anetsanao zao mbola vadika asy reo mbola sainan'ilay mandeha vao ragragi. Zao rapitso zao dia anetsa satria le rano efa mba tonga re Timory, dia ilay misy tanimbary any
fa ny aty mbola ny mety janvier voany nanamafy ny tale jeneraly ny apipa fa taraiky ny fanombohan'ny tety androm-pambolena tamin'ity taona ity noho ny tsy fahampiny ny rano amin'ny ankapobeny ny rano fisotro madio ny lahara-pahamehana ranonambarany vao ny rano atokana ho an'ny fambolena raha ny tety androm-pambolena tamin'ity taona ity dia nanombotomboka tany amin'ny voalohan'ny volana aogostra zay vao nanomboka nahazo rano tsika tany amin'ny jirama mameny rano avy any amin'ny tohodranony tsy azo mpaniry dia io nosokafana rehefa amin'ny taom-pambolena aty Betsamytatatra dia tamin'ity taona ity vokatry ny rotsakorana kely tamin'ny heritaona ary vokatry ny fotoana filatsahan'ny orana zay foy dia kely ny atao hoe réserve atao tsy azo mpaniry ka tsy afaka nanome fahafahapo ny mpamboly ny jirama sy ny apipa vokatry ny zava-misy marihana fa ny rano tsy azo mpaniry izay mandalo amin'ny kopy io dia ampiasaina amin'ny zavatra maro samihafa ary ny tena mibahatoerana amin'izany dia ny rano fisotro madio atao lahara-pahamehana ny rano fisotro madio mbola rano fisotro madio ny voalohany faharoa izay vao manomboka ny fizaran-drano amin'ny fambolena dia tena hoe misy ary tena tsy lavina fa misy ny tanimbary na nahazo rano tamin'ity treto tsy mbola nisy orana naharitra herinandro izay mamaritra ny tena fahatongavan'ny fotoam-pahavaratra ny teto amintsika ankoatra ny tsy fampin-drano amin'ny fambolena tsy ampy ihany koa ny rano tonga isa-tokantrano izay mampimenomenona ny rehetra tontolon'ny fambolena izay hatrano dia tsy maintsy miroso amin'ny fanatsarana ny fambolem-bary Madagasikara raha tiana ho tratra ny fahaleovantena ara-tsakafo ankoatra ny masom-boly voafantana natomboka omaly tany Akadinondry Sakay ny fanokafana ny taom-pambolem-bary 2020 sy 2021 sy fanolorana milina moderna ho an'ny tantsaha Yves Richard 770 kilometatra toradrony velaran-tany azo volena anatin'ny komuna Akadinondry Sakay 220 isanjato amin'izay no natokana ho an'ny fambolem-bary nanananika ny 540 sy iray alina tona isan'ny tona aza ny vokatra miakatra maro ny teboka azo hanatsarana ny vokabary any an-toerana antony safidiana ministera ny komuna ny tondrana ny fanavaozana nandritra ny fanokafana ny taom-pambolem-bary 2020 fanitsana mécanique na hoe ireo piqueuse mécanisée dia mampiena be ny fotoana sy ny herintsika lany amin'ny fanitsana fantatsika fa fanitsana zany tena anisan'izay asa mafimafy eo amin'ny famokaram-bary fa misy tombony maro ao anatin'ny fampiasana an'io ny voalohany dia hitatsika fa tsy maintsy manao culture en ligne zany hoe manaraka tady manaraka la ligne tsara ary ny masom-boly ampiasaina dia tokony masom-boly mitovy homogène zany ampitombo hatramin'ny avoroeny ny vokatra indrindra ny amin'ireo sopotra rabary eto Madagasikara ny fampiasana milina sy ny teknika mpambolena moderna hoy ministra ny fambolena sy ny fiompiana tokony ampiakatra ny rendement io satria efa manaraka ny efa manao ny alalinina sady tsika manaraka koa tsika ilay elanelam-bary zay ahafahan'ny vary mahazo aina tsara fa manaraka koa tsika no lefisy ny alalinina afaka manao ny fihavana tsara araka nambaraka teo mitarika ny tantsaha mba hampiasa ny masom-boly tsara kalitao koa ny fampiasana an'io satria tokony mitovy ny apetraka eo amin'ilay dapoka zany rehetra zany mitambatra dia azotsika antoka fa hitombo ny tahampamokarana ary tsy hitombo kely fotsiny fa mety atratry ny indroa avoeny mihitsy rehefa mampiasa an'io tsika ampiarahantsika amin'ireo teknika manara-penitra hitantsika eo mipapri omaly no nosokafana tao Akadinondry Sakay fatra bongolava ny taom-pambolem-bary 2020 nisy falorana masom-boly voafantina sy zezibazaha entonina ho an'ny mpamboly nandritra ny hetsika izay no faranana tamin'ny fizarana karatra araka ajamirindra ho an'ny tantsaha indrindra ny anatin'ny fikambanana matianina Zay makasika ny fambolena fa tontolon'ny fiompiana kosa indray dia voan'ny areti-pivalanana ny fitopolo hatrany amin'ny 80 isanjaton'ny omby eo amin'ny komuna Kadanandriana distrika Avaradrano tato anatin'ny herinandro izay ary 3 no maty
tamin'izany hatreto tsy fantatra mazava ny andohan'ny aretina ary efa miparitaka amin'ireo commune manodidina izany. Io ny nasaina. Miparitaka amin'ireo fokontany 7 ao amin'ny commune Ankadinandriana, distrikana Avaradrano tato anatin'ny herinandro ny areti-pivalanana mahazo ny omby. Tao anatin'izay fepitona izay, mananika ny 900 ny tratran'ny aretina. Fivalanana, tsy misakafo, mitsangam-bolo, isan'ny fisehon'ny aretina hoy ireo mpiompy. Miazo hito ny voan'le aretina voalohany, fa nahazo aina be io dia lany izy no tratran'le aretina. Lasa mahi. Tsy fantatra mahitsy fa tonga izy dia mitsangam-bolo dia mivalana mipiriritra be, maimbo be ny kakahany. Io zao hitanareo izy mbola matory io, mbola vo izy amin'io raha le volony ara mitsangana. Mbola malemy izy io. Le teo an-tanàna zany eo amin'ny 30 tafo teo zany zao no voan'io aretina io. Rehefa aretraretra teo an-tanàna zany zao tsisy tsy voa. Tenenao ty zao ohatrany ahoana indray fitrangana izy to dia niara voa ve sa? Ry ny voa voalohany indrindra le sadamanja ry rikatra. Ry le sadamanja tafetsimindry dia avy eo le sadamavo ty. Dia tsy azo nampiasaina tsony izy zany tao anatin'le aretina. Ka tonga dia nena hisy Nenahi sady tsy ny sakafo mihitsy izy zany tsy mahazo sakafo. Tsisy ry zanan'ry zay tsy renin'ry zany sy tiany niara voka an'io farany. Kely koa zany. Voko io ombikely io. Fa le fitrangan'le aretina zany tsy nieritreretina mihitsy. Satria zany le omby eny an-tanàna zany nivalana eny an-dalana eny dia le fivalanan'ny omby iny ohatrany hoe mahagaga hoe iny ve ny tonga dia mifindra izy automatika satria mipiritika be lasa lavitra be zany ny tain'iny omby iny. Dia raha vao mandeha zany reto omby reto dia manorokoroka eny an-dalana iny dia iny izy dia efa voa. Ainga mpifindra ity aretina mahazo ny omby eto amin'ny commune Ankadinandriana ity. 2 alina hatramin'ny 3 alina ariary no mitsabo ny omby iray. Nefa misy ireo manana omby 520 hatramin'ny 20 isa. Ny vanim-potoana tahaka izao izay ilana ny omby eny an-tanimbary. Ao ireo mikarama ka mahazo 5 alina ariary isan'andro nefa noho ny aretina lasa miandry omby sy makavilona no atao. Tena zaoko raotranazy hoe nanomboka tamin'ny latsinainy tsy hijanona miasa raha tsy tamin'ny sabotsy. Efa dia tonga dia nijanona nanomboka tamin'ny latsinainy dia tsy miasa tsony dia zao makavilona hoaniny maraina dia miandry anazy ohatr'izao ny atoandro. Fidiram-bola tonga dia tena efa ny aty aminay zao famakivakiana ny ketsan'rery amin'izao efa 7 dia 7 ndray andro. Ny ketsaray fa tsy hoe ndray andro. Androany raha manao an'olona zao andreo mahafaty 5 alina ndray andro. Mbola mitsabo anazy, mbola miakina an'izay fasitrana aloha zao zay. Tsy mbola nisy tranga tahaka izao teto amin'ity commune ity hoy ireo mpiompy. Tsy sitran'ny raokandro sy ny ady gasy mahazatra hatr'izay ny makampitsabo biby anefa fa mila vola. Inona zany ny zavatra ataoko amin'ity zavatra ity satria raha simba hatreo zany le zavatra dia tena malahelo anao. Ary amin'izao fotoana izao le omby zany efa zay zany ny filazako hoe tsy mba azo namanetsiny tsony fa manapitrisany ny omby ankaray. Veterinera indraindray eo kan'io le veterinera indraindray misy indraindray tsisy satria io zany arakaraky ny vola ihany koa. Vola zany nentina mihetsika ianao zany raha vao miantso ny veterinera koa dia tsy maintsy hoe vola ihany koa zay. Ty aretiny ity tena hafa mihitsy ty fa tsy ohatran'ny hatramin'izay. Hatramin'izay zany raha ohatra misy omby marary mety hoe anankiray ny tena mba mahitanao hoe marary iny omby iny. Fa reo zao ny tena sesy reo nandritra ny herinandro reo omby 5 reo. Afa-tsy ny eo an-tanàna efa hita maso voa zany Mpitsabo biby 2 no miandraikitra ireo fokontany 7 ao Ankadinandriana. Tsy maharaka izy ireo noho ny fidadasiky ny tanàna sy nisan'ireo omby marary. Na izany aza manao ny ezaka rehetra. Hatreto 3 ny omby vao marina fa maty ny areti-pivalanana raha ny fanazavana. Misy tokoa ny aretina izay diarrhée chronique moa zany no eritreretana anazy. Zany hoe maladie microbienne izay aterakana bakteria. Zay no ny suspicion zany. Izy io dia mitranga amin'ny omby rehetra tsy mifidy salan-taona zany. Mamindra amin'ny samy omby mihitsy le izy satria izay ny maladie infectieuse zany mamindra amin'ny samy biby na ataoko hoe ny rano sotrony na ny resaka vilona hoaniny na ny resaka manorinoroka ny malotiny eny na mipetapetaka amin'ny vatany eny ny fivalanana zany. Dia mifindra amin'ny alalan'izay ny ilay aretina. Dia ny fahafatesany misy ny atao hoe guérison naturelle zany hoe miady ny anticorps ny biby dia mety sitrana ho azy izy raha ohatra ka tsy
raha matanjaka ny hery fiarovana zany antikora fa misy raha kelikely hery ny omby dia mety ho fady izy après 3 jours na 4 jours. Ny fanokana monina ireo omby ahitana ny soritra aretina no fepetra tokony ho raisin'ny mpiompy eo am-piandrasana ny mpitsabo biby raha ny fanazavana. Hatreto tsy fantatra mazava ny tena nahatonga ity aretina ity saingy azo tsaboana tsara raha voaray ara-potoana. Etsy ankilany miantso ny ministera pia hidina eny ankanja ny tompon'andraikitra eny fotony manoloana izao zava-misy izao. Ahina oringana ny omby manoloana ny fahasahiranana mahazo ireo tantsaha raha ny fanazavana. Ny aretina aloha zany io zao efa misy eo anatrihan'ilay aretina nefa ny resaka fitsaboana somary sarotsarotra. Raha ity ambanivohitra zany zao ohatra hoe ny dokotera veterinera na makazy raha somary manahirana ihany. Ny zavatra ataony nefa miopapana be mihitsy tsy mba hoe avoroa eny fa tena ohatra hoe raha mividy amin'ny fanafody ray flanco iny zao eo amin'ny manodidididina 3 alina eo raha lafo. Nefa ny mahavita omby 5 na enina izy iny. Dia iny nefa ho an'ilay mpanindrotsindrona omby ety tanàna ety katra 2 alina manindrona omby ray. Dia raha ampitomboana 5 fotsiny zany ohatra hoe 5 zany dia efa ray hetsy. Dia ny angatahana iny mba tokony hisy zany ety katra. Ilay hoe fidihana fobe amin'ny resaka fitsaboana sy ny resaka fanaraha-maso ny biby fiompy hoe inona marina ny tena ilay atao amin'ilay izy. Raha ny omby eto amin'ny fokontany somonina zao dia manodidina ny 500 mahery eo ny omby eto anatin'ny fokontany somonina. Dia ao anatin'izay raha jerena zany raha ny Antsasamanila zany aloha tsy efa hena efa travoan'ilay aretina avokoa. Andrasana araka izany ny fandraisana andraikitry ny ministeran'ny fiompiana manoloana ity tranga ity. Valana aretina izay raha ny fanadihadiana natao efa miparitaka amin'ireo komuna manodidina ihany koa amin'izao fotoana izao. Mivangony kosa ny fako ety sy ampy filoha anatin'ny komuna Anosizato andrefana. Raha ny fanadihadiana natao manomboka tsy voafehintsony momba eo ary efa betsaka no mivana amin'ny ranony Kopa. Yves Richard. Misedra olana amin'ny toerana fanaripako ny komuna Anosizato andrefana. Raha ny fanadihadiana natao miavosa arak'izay tsy izy ny toeram-panaripako tokana etsy Ambodirano. Ny indramin'ny komuna natobiana ny fako mivoaka vao an-toerana. Ilay izy aloha toerana tany misy tompony fa nisy fifanarahana ny komuna sy ny fokontany tamin'ny tompony teo amin'ny 2014 teo izy izay sa teo hoe ny tsaroko. Nieritreretina tamin'izany fa toerana le fako amin'ny tokantrano ihany no afaka anariana teo. Dia nieritreritra hoe isaky ny manototra fako isaky ny voatototra misimisy rehetra misy 10 metra carré nohatra zany dia tonga ny tompony manototra azy eo amin'ny tany dia mba tsy voan'ilay fofona sy ny fako manidina. Tateoriana tsy voafehan'ilay hoe fako atokantrano fa lasa nanariana fako hatramin'ny avaty amin'ny abattoir sy ny tsenana Anosizato. Manomboka tsy voafehy intsony ny momba io arak'izao aseho an-tsary zao. Ankoatra ny fofona maimbo sy loto manenika ny tanàna, betsaka ny mivanona ny ranony Kopa. Antony nampiatoan'ny komuna ny fanaripako eny an-toerana saingy nakisaka toeran-kafa indray. Hatramin'izay zany teto amin'ny komuna Anosizato andrefana ny site de décharge na le toerana fanatobiana ny fako dia tery amoron-dranony Kopa. Dia mitady vahaolana zany aloha zahay dia tery amoron'ny ranony Kopa nisy toerana an'olon-tsotra dia nomeny anay nomeny aloha anatobiana ny fako. Dia tateo aoriana ilay izy dia feno dia voatery nitady toerana hafa ihany koa indray zahay dia nifindra aty Tandrokomby amin'izao fotoana izao ny fanaripako eto amin'ny komuna Anosizato andrefana. Tokony tsy misy manary fako intsony zany ery amoron-dranony Kopa. Zava-doza amin'ny fikajiana ny tontolo iainana ny toy izao hoy ny mpisehatra. Mila mametraka politika mazava amin'ny fitantanana ny fako manomboka amin'ny fanesorana hatramin'ny fanatobiana azy eny anivon'ny toeram-panaripako arak'izany ny komuna tsy ahatongavana amin'ny tranga toy izao. Dia tamin'iny fotoana iny moa amin'ny mahaordiko inapodea zay dia indray andro any sika no nanadio sy nanentana zay avy eo amin'ny jeune emergence ny mpiaramonina rehetrarehetra sy ny mpiarabelona fa le ady amin'ny fako zany sy ady amin'ny fahalotona dia ady mandrakizay izy io fa ilana hoe tonga saina ilana fahatongavan-tsainantsika rehetrarehetra vahoaka sy ny sarambabean'olona rehetra fiadiana amin'ny fako
fa nefa avy ao amin'ireo lehibentsika eto amin'ny firenena ny mpitondra tokony hametraka politika mazava sy vahaolana mazava ary maharitra ihany koa ho an'ny fiadiana amin'ny fako zay satria na ho tonga saina daholo ary tsika rehetrarehetra tsy hanary fako tsy hanaparitaka loto eny rehetra eny dia eo koa nefa ireo mpitondra fanjakana tokony hametraka hoe aiza ny toerana tokony asianan'izay hoe fanariam-pako izay mazava tsara. Efa nisy ny fifampiresahan'ny tompony andraikitra ny tanàna eto Anosy Zato Andrefana tamin'ny komuna manodidina, indrindra ny komuna Antananarivo renivohitra mahakasika ny fanesorana ny fako eto amin'ny Mpefiloha, saingy tsy mbola nahitam-bokany izany hatreto. Borosy kosa ny fanatsarana ny tontolon'ny fananantany eto Madagasikara. Ezaka maro no totosa tamin'ity taona ity, isan'izany no sahan'ny Fonds National Foncier nisongadina amin'ny azany ny famoahana sy fanavaozana ny volavolan-dalàna samihafa mahakasika ny fananantany. Miantarandriana efa. Manodidina ny 300 isanjato ny boky rovitra sy sarin-tany-rovitra eo anivon'ny sampandrarahan'ny fananantany sy ny fandrefesantany. Isa miteraka olana amin'ny fikirakirana ny tany hatramin'izay eto Madagasikara ny famaroan'ny boky rovitra io. Ezaka tontosa tamin'ity taona ity ny fandaniana ny volavolan-dalàna mifehy izany. Amin'izao fotoana izao efa any amin'ny sehatra mandalina azy bebe kokoa ity volavolan-dalàna ity, entina ialana amin'ny olana teraky ny famaroan'ny boky rovitra izay. Ny tombontsoa lehibe azo amin'ny fampiarana ny lalàna io dia mazava ho azy aloha ny famerenana amin'ny laoniny nizoan'ilay olona voasoratra ao anatin'ny boky tany izay efa nisy teo aloha. Ny fisian'io lalàna io tsy midika velively hoe izay mpandova tany aoriana na izay nividy an'ilay tany ny tonga avy hatrany dia hisoratra ao, fa izay tompony tamin'ny fotoana narovitra an'ilay boky rehefa taony fanadihadiana no ho voasoratra hiverina amin'ny laoniny, izay ilay famerenana amin'ny laoniny ny soratra sy ny zoretra ao anatin'ilay boky sy ny saritany. Ny famerenana izay asa izay dia tena ny ao amin'ny fitsarana ny tena miandraikitra azy be dia be, satria izany hoe famerenana amin'ny laoniny zon'olona zany tena tsy maintsy misy atao hoe didy avoaka ny fitsarana ny famerenana izay amin'ny laoniny, dia misy ireo dingana sy zotra maromaro izay arahan'ny fangatahan'ilay olona zany na ny eo anivon'ny fananantany manao ny fangatahana na ilay olona izay matsiaro zany eo voakasika izay boky rovitra izay dia mandalo amin'izay dingana rehetra izay izay voasoratra ao anatin'io lalàna io. Isan'ireo tanjona notratrarin'ny FNF na ny Fonds National Foncier tamin'ity taona ity ny fandrindrana volavolan-dalàna maro ahafahana manomevana ny fisitrahan'ny tompon'ny tany ny zony feno sy hanahenana ireo ady tany. Isan'izany ny fanavaozana ny lalàna mikasika ireo tany voanjo izay efa nandalo tamin'ny ambaratonga mandinika azy ary efa miandry ny any amin'ny sehatra ambony kokoa. Ankoatra izay, misy ny lalàna ifehezana ireo mpandrefy tany matianina izay efa eo ampamolavolana ny didy fampiaran'izany ankehitriny ny tompon'andraikitra. Isan'ny lalàna nivoaka tamin'ity taona ity ihany koa ny lalàna ifehezana ireny birao ifotony fananantany ireny izay amoahana ny karatany. Tsy mijanona eo, mbola maro ny asa miandry sy ny tanjona hotratrarina amin'ny taona ho avy. Anisy ny fiarahana miasa zany natao tamin'ny mpiara-miombonatoka ny mba hanaovana saritany maneho ny satatany rehetra misy eto Madagasikara na hoe plan local d'occupation foncière amina faritra efa voatondra ao anatin'io fanaovan-tsony io efa manomboka ny fanaovana azy amin'izao fotoana izao hifarana amin'ny taona 2024. Anisan'ny vaovao tsara izay atao hoe azo ny fananantany ihany koa noho ny fiaramiasa tamin'ny mpiara-miombonatoka ihany koa ny fahazahoanan'io saritany izay azo amin'ny zana-bolana io. Zay ny ao amin'ny foibe tao-tsaritany Madagasikara moa ny tena tokony andraikitra voalohany miandraikitra azy foncier izay tsy maintsy ho tanterahana amin'ny taona ho avy iny ny fametrahana système d'information foncière io izay tsy maintsy arahana miasa zany misy ny fiaramiasa amin'ny mpiara-miombonatoka ihany koa. Tanjona tratra ihany koa ho an'ny tahirim-bola nasionaly ho an'ny fananantany ny nahafahana nampiditra ireo vola fanohanana na ahafahana niatrika ny tantsorika tamin'ny fananantany sy ny fandrefesantany. Nisy ny fanohanana ara-pitaovana nataon'ny FNF tamin'ny sampandrarahan'ny fananantany tamin'ity taona ity, isan'izany ny fanomezana solosaina, scanner à plat, imprimante sy ny maro hafa.
lafa mavao hafa tanteraka kosa indray dia mitaraina ireo mpanao asa tanana fa tsy misy intsony ny kalitao tsara amin'ny rofia miondrana any ivelany avokoa izany raha ny fanazavana ary lasa samiafy izy ireo ny vokatra vita amin'ny rofia avy Madagasikara nefa izay sokajiana haut de gamme raha ny fanazavana hatrany misy larana arzoana. Iray amin'ireo akora ampiasain'ny mpanao asa tanana malagasy ny rofia. Amin'izao fotoana izao mitaraina ireo mpanao asa tanana amin'ny tsy fisian'izany intsony vokatry ny fanondranan'ireo kalitao tsara any ivelany. Ankoatra ny tsy fisian'ny rofia, niakatra ihany koa ny vidiny raha ny fanazavana. Raha toa dia 104 ariary ny kilao teo aloha, niakatra 7 ariary izany amin'izao. Na kalitao tsy mahafa-po aza. Ndray misy ndraindray tsisy. Avelan'ny fanjakana miondrana ny matière première. Akora ampiasainay zany efa ondrany zareo mbola tsy produit fini. Dia lasa le ampiasainay lasa kely. Fanafatretana zao lasa vitsy satria efa mandeha any amin'ny matière première dia efa manao any izy fa tsy dia manafatretana firy. Aloha zany tsisy matière première mivoaka zany fa tonga dia produit fini ny aondrana. Filo mitovy daholo. Le tena tsara zany lasa miondrana dia efa tsy dia tsara ny ampiasainay. Tenkilany mbola azo trandrahana tsara ireo akora vita malagasy raha namara ny mpandrarana anaovana fanadihadiana ahafahana mamoaka ny produits artisanaux haut de gamme rehefa tsara ny kalitaony. Aloha amin'ny malagasy atsika dia ohatra lasa dinidiny le resaka produits artisanat. Malagasy moa zany matetika en copie foana amin'ny any ivelany. Dia lasa ohatran'ny hoe aleon'ny olona zany misafidy ny any ivelany par rapport any eto amintsika fa hoe hafa mihitsy zany le hoe créatif dia mamorona ny tena hoe anao mihitsy zany hoe amin'ny malagasy anao dia volo haut de gamme le izy vita malagasy gasigasy zany dia ihany koa ny akanjo rehetra koa vita amin'ny rafia sy ny ohatran'izany zany hoe produit artisanat malagasy mihitsy. Nandratra indray zany ametraka ny valeur an'le produit artisanat indray amin'ny toerana tokony hisy anazy zany. Hatreto sahirana ireo mpanao asa tanana malagasy amin'ny akora. Raha ny fanadihadiana natao, isan'ny misedra olana ihany koa ireo mpanao asa tanana mampiasa ny hazo. Tsy mbola fantatra ny toy ny filazan'ny fitondram-panjakana amin'ny fanomezana anjara an'ireo mpanao asa tanana vita amin'ny hazo ampahany amin'ny hazo sarobidy tratra na ondrana antsokosoko. Tontolon'ny serasera kosa indray dia nifarana androany fampifanana mpianatra enina tamin'ny alalany tetika sa labo radio teto amin'ny Cool TV FM no safidian'izy ireo anatotosana ny fiofanana. Nahazo vana nandritra izany moa ny fampiarana miantarandrianay. Mpianatra miisa 9 no nahazo fiofanana mikasika ny asa amin'ny haino aman-jery tamin'ny alalany tetika sa labo radio niara-miasa tamin'ny Cool TV FM. Androany ny farana ny fiofanana. Ohatra nahafantarana ny imaginena an'le zavatra zany izy rehefa tena mipratikena tatia fa nahalalana zavatra be da be. Ohatra hoe aikay tsy moramora ohatrany hoe mahafinaritra fotsiny mihaino radio, jery télé fa misy asa be da be zay vao mahatafavoaka an'ireny ohatr'izany io. Dia aleo le manao pratika ohatr'izao satria sady mahafinaritra ny saina, misokatra kokoa le saina, lasa tia mikaroka kokoa, liana kokoa dia aleo ngamba le manao pratika ohatr'izao no tena tsara kokoa raha hoe fampianarana. Araka izany, nampiavaka ny fiofanana tamin'ity indray mitoraka ity, ny firosoana betsaka kokoa tamin'ny fampiarana na ny pratika. Tombony ho an'ny mpianatra ny nanantontosana izany, ahafahany izy ireo mandray kokoa ny fampianarana. Ny pasy zany dia mampianatra ny ankizy zany mba hanakaikaiky an'le fiainana pratika zany zay fampianarana teny allemand zany tena marina amin'le projet pasy. Dia miainga amina pratika ilay izy fa tsy le hoe théorie be foana. Projet be da be ao anatin'ilay izy dia anisan'izay no nisy nyity labo radio ity zany. Misy fiovana betsaka ilay izy satria mivelatra ilay ankizy zany oharina amin'le raha ohatra hoe radio zao dia mahafinaritra ohatsy ilay mihaino an'ilay izy ohatr'izay fa ilay izy ka ao anatin'ilay izy misy zavatra tokony
ho ampiarina koa am'le fianarana hoe safidin'ny kolo zay a voalohany aloha zany a tsy nihidy tao anatina hoe radio fotsiny zay fa afaka nivelatra tato amin'ny kolo tv afaka anao télé zay aloha anisany a dia kolona ihany koa zareo tsy aivina misy raha ny fanazavana ny tetikasa tahaka izao tonosainy mpikarakara izany taona. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia ampiembotra ny fanarenana ara-toekarena maneran-tany ny fisian'ny variant Omicron raha ny ihany organisation de coopération et de développement économique miantso amin'ny fitonian'ireo firenena samihafa kosa ny OMS manoloana fiparitahana izany ao Afrika Atsimo fanadina. L'aéroport de Tokyo entièrement vidé de ses passagers. Manoloana ny fisian'ny variant Omicron, nampiatoana ny sidina rehetra ho an'ny serana mpiara-manidina ao Tokyo raha ny fanapahan-kevitra noraisin'ny tompon'andraikitra ny an-toerana. Fepetra noraisina ho fisoroana ny fiparihan'ny variant Omicron. Ankoatra ny an'ny Japon, tsy mitsaha mitombo ankehitriny ireo firenena niverina nanidiny sisy taniny. Manoloana ny valanaretina ho an'ny firenena Etazonia, norarana ny fandraisana ireo sidina avy amin'ny firenena valo avy aty Afrika. Isan'ny voakasiky ny variant Omicron betsaka indrindra hatretiny ao Eoropa. Ankilan'izay, tsy vahaolana ho fisoroana ny fiparihan'ny valanaretina ny fanidinan'ny sisy tany raha nambarany teo anivon'ny OMS. Miantso ireo firenena indray fepetra anatin'ny fitoniana manoloana izany izy ireo. Eo koa ny fanamafisana ny fanaovam-baksiny. Par peur des représailles. Dia ny maresaka iraisam-pirenena manakatona vaovao tamin'ity androany ity ankatrananao nanaraka izany soava tsara dorto. Vous a présenté Nivavo. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Inter pour un prix remisé à 240 000 arrières. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.